Vahafantateraka kosa no entina ho anao amin'ity fanadidina manaraka ity. Tranga mampalahelo no seho tetsy Anjanahary tamin'ny andro vitsy lasa izay. Renim-pianakaviana iray no nodorana tamin'ny lasantsy ka maty taoriana izay. Dia arahantsika avy hatrany indindiny mahakasika izay. Tsy tanany an'ity renim-pianakaviana ity fa dia maty izy rehefa avy nialana nenina teny amin'ny hopitaly no tsaboana noho ny famaizana niantra taminy. Raha Antamalala Norsolidiany anarany, manambady ary mananjanaka 3 moa neny Nosy-Patrana. Mampalahelo tokoa ny tantara satria raha ny fanazavan'ny havany ny alatsinainy teo dia natsony sakaizany taloha ity ramatoa ity ka nifanao fotoana teny Anjanahary izy ireo. Rehefa niresaka elaela tao anaty fiara dia nidoran'ilay lehilahy tamin'ny lasantsy ilay ramatoa. Nisafidiny tsisy otava ity lehilahy nahita ny zava-nitranga ity ka mitantara amintsika ny zava-misy. Zava-retena an'izay zany tamin'io dia teny Anjanahary aloha zany izy dia niresaka tao anaty tomobila zany izy roa io dia tsy haiko izay mifamaliny tao moa zany dia nitako zany i bandy efa nandraraka anazy tamin'ny lasantsy dia nandoro anazy dia aveo moa izy samy nentina tany amin'ny hopitaly daholo dia ny vehivavy moa amin'izao zany efa maty fa dia lehilahy mbola eny amin'ny hopitaly eny Mizera. Andrasany izy io, andrasan'ny polisy. Efa mahazo arrestation zany izy io amin'izao, efa andrasan'ny polisy. Inona ny lehilahy io? Inona ny lehilahy no fahitanao azy? Izy io lehilahy io zany ohatrany hoe olona niaraka anazy efa taloha be fa zany efa tsy miaraka anazy intsony izy amin'izao. Dia raha fahitanao zany hoe karazana valifaty zany ilay sa hoe inona? Izay mihitsy. Karazana inona tena? Ilay zany valifaty mihitsy ilay zany tena marina. Tokony hoe alahelo toerana. Anatrehan'izay fianakaviana ve efa nametraka fitoriana? Fianakaviana zany efa nametraka fitoriana mahakasika an'izay. Raha ny fanazavana nanatry maso an-trano dia may avokoa na ilay lehilahy na ilay ramatoa sy ny fiara. Fa ny an'ilay ramatoa dia mainy tarehany, ny kibony, ny tongony, izany hoe ny tena manontolo. Ny olona teo amin'ny manodidina nahita ny zava-nitranga no nitondra azy ireo teny amin'ny hopitaly. Omaly no namoy ainy ilay ramatoa rehefa avy nialana nenina tamin'ny fitsaboana. Efa nametraka fitoriana amin'ny fianakaviana ary efa ambenana eny amin'ny hopitaly ilay lehilahy navanin-doza.